Mirabantsika indray ary tompoko lasy toko vavy eto amin'ity fandarana ambarao ity amin'izao alarobia atoandro izao toy ny mahazatra antsika isam-bolana moa mivahiny eto amin'ny fandarana ambarao Ramatoa Saondrarabenarivo anisan'ny mpandalina ny fiainam-pirenena ary koa mpahalalana sady mpikambana eo ny fiarahamon'ny pirenena. Miarabanao ny fandarana ary misaotra makasitraka amin'izao namalinina ny fanasan'izao. Miarabantsika rehetra ary izaho koa no misaotra anareo amin'ny fanasana. Anomboantsika ny resadresaka raha ny tranga tato anatin'ny herinandro vitsivitsy teo ireo fivoriana tsy akato zany nataon'ireo antoko politika maromaro manampy zany ny teo anivon'ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa anisan'ny nandinika ny makasika an'ireo lalàna fehizoro momba ny resaka fifidianana ary ny farany moa zany dia ny faneho-kevitra nataon'ireo anivon'ny fianakaviam-be raisam-pirenena tato ohatra ny parlemanta eropeana sy ny vondrona afrikana. Raha miainga amin'ireo teboka telo voalaza teo ireo mizotra makaisitsika Ramatoa Saondrarabenarivo ary midika inona ho anao zany ireo tranga ireo? Misaotra amin'ny fantaniana ho anahy aloha le tranga ireo dia hitako amin'ny lafiny tsara aloha dia ny hoe eto Madagasikara zany dia tsy misy tsony zany ny didy jadona fa na ny hoe ny régime autoritaire afaka manao an'izay tiany ary tsy misy olona miteny na manontany fanontaniana na manome hevitra hafa ka hitako hoe tsara zany ho an'ny demokrasia ny hoe nitsangana ny antoko politika, nitsangana ny fiarahamon'ny pirenena ary nijery akaiky ihany koa ny fianakaviam-be ny firenena. Izy io moa zany raha tsika malala zany apatsahivina le processus zany izay nanomboka tamin'ny taona 2014 satria taorina ny fifidianana iny tamin'ny 2014 dia BDB ireo nandalina nanao évaluation zany ny teny hoe zao no zavatra netsy tamin'ny fifidianana iny. Tamin'iny moa ny zavatra vaovao BDB tao anatin'izany ny CENI, tao anatin'izany ny bileta tokana ka nanao évaluation daholo na ny antoko politika na ny société civile ary taorinan'izay dia ozy izy ny CENI hoe aleo ary anaovana concertation naravina daholo zany ny commentaire tamin'izay ka efa hitantsika zany fa nisy fanantenana hoe ireny recommandation nivoaka n'ireo évaluation isan-karazany ireny no ampidirina ao anatin'ny lalàna ife ny fifidianana ho avy satria ty zany ny fifidianana tena ataontsika hoe test mihitsy izy ty fanadinana ahitana hoe tena tafavoaka marina ve Madagasikara amin'ilay crise politika nahazo azy ary efa hiditra amin'izay ve ao anatin'izany hoe filaminana na stabilité politika izany. Ka noho ny diso fanantenana moa tsika hoe satria tsy nampiseho mihitsy ny gouvernemanta hoe inona no anatin'ireo volavolan-dalàna ny karakarain'ireo dia mba nisy réaction zany fa tsy nipetrapotsiny tany an-tranony tsirairay avy tany ny antoko politika sy ny société civile ary ny communauté internationale ka hitako hoe misy mahatsara azy zany rehetrarehetra zany. Miainga amin'izay resaka hoe antoko politika izay Ramatoa Saondrarabenarivo ny prime ministre moa nilazany amin'io avy aloha no ny asan'ny gouvernement tamin'ny fandiniana azy io itsekila nifo reto antoko politika reto zany misisika ny amin'ny hoe mba hampahafantaro anay inona avy ilay mety hoe fanovana na fantsiana sy ny maro hafa ao anatin'izay rehetrarehetra. Miay avy zany reto antoko politika maro samihafa reto. Misy fatahorana ihany hoe tsy ho tafiditra ao anatin'ilay volavolan-dalàna zany ireo sosokevitra rehetra izay mba naroso ny antoko politika sy ny société civile. Misy fatahorana ihany zany hoe mody hoe nanao an'ilay consultation zany nefa rehefa mivoaka ilay lalàna amin'ny farany dia tsy tafiditra akory ny sosokevitra isan-karazany. Ho an'ny antoko politika moa izy io dia mikasika ny momba azy mihitsy zany ireo lalàna ireo satria isy fanovana ny lalàna momba ny antoko politika, ny isy fanovana raha ny tena izy zany ny ohatra hoe financement ny resaka hoe ny vola entina anaovana propagandy sy ny lalàna sy ny fepetra rehetrarehetra mikasika ny fahafahany reto antoko politika ireo mandray anjara amin'ny fifidianana ary mifaninana mba ho safiditsika vahoaka rehefa andeha hifidy isika
ka mikasika anazy mihitsy zany ireo lalàna ireo ka tsy mahagaga izy raha te hafantatra hoe ina manahoana sy manahoana ny fandraisan'ny fanjakana ireo sosikevitra isan-karazany. Marina fa any fanjakana ny fitondrana ny famola volana ny lalàna anazy io fa efan'io tsy nisy na société civile na antoko politika nylaza hoe avy aloha hosoratako ilay lalàna fa kosa nisy fangatahana ny hoe mba malalaka ary en toute transparence zany tsy misy miafina ny zavatra ao anatin'ireo lalàn'ireo. Any ivelany mantsy matetika ny volavolan-dalàna dia efa fantatra mialoha ary izay ny vahoaka na ny syndicat na ny société civile vao miantso ny parlementaire na miantso ny ireo zay misolo vava azy zany any amin'ny parlementany ary miteny hoe tena misy tsy mety io lalàna io na misy midina any an-dalambe mihitsy raha ny Frantsa reny raha ohatra hoe ny lalàna momba ny asa ny jerena ohatra nefa fantatra mialoha zany izy ka tsy tokony hisy atahorany fitondràna ny mampafantatra ny vahoaka hoe inona sy inona avy no anatin'ireo volavolan-dalàna ireo. Midika ve zay hoe tsy mahatoky an'le parlement eto amintsika ihany koa ve zany reto antoko politika reto hoe tsy hanao ny asany araka ny tokony izy hoe zany solobavim-bahoaka na lolondreo. Zay aloha zany hita ihany zany fa lasa nivoaka ny cadre parlementaire tsy anatin'ny parlementa ny débat démocratique fa lasa aty ivelany aty amin'ny média aty amin'ny groupement isan-karazany fa tsy ao anatin'ilay parlementa satria le parlementa zany ohatrany hoe raisiny fotsiny ny lalàna zay alefan'ny gouvernementa dia ekeny tsy misy fifanakaloza-kevitra akory hoe inona sy inona avy no ato anatiny ka zay zany ohatrany hoe signe ihany zany ary tokony tadiditsika zany rehefa andeha hifitsika solombavam-bahoaka amin'ny heritaona hoe ny olona ny représentantanao tamin'ny districtanao ve mba niezaka ihany nanadiady momba ny lalàna so dia tokony olona tena mba sérieux zany amin'ny asan'ny parlementaire no fidina fa tsy olona anaikinaiky fotsiny anzay alefan'ny gouvernementa. Hita taratra ve zay ohatra tamin'ny nandaniana ny teti-bola-panjakana teo raha Matosaondra Rabenareo? Ie, zay ny tena zavatra nahagaga indrindra moa zany satria ao anatin'ny tsy iray andro manontolo akory no nondresana ary nandaniana ny lalàna mikasika ny teti-bola eto Madagasikara na ny loi de finance nefa ny lalàna iny zany no tena mametraka hoe inona no projet ny exécutif hoe ohatrina ny vola omenan'izao ministère zao na omenan'izao programme zao na zao institution zao ka tokony ary raha tena izy ty session parlementaire ny octobre aty dia tokony ny loi de finance no tena resahana ao anatin'izy io ka tena mahakivy aloha no mahita hoe vetivety le izy dia lany tsy nisy resaka akory momba ny priorité na olona mety hoe tena naharesy lahatra be mihitsy ny ministra mitantana ny vola dia tsy manan-kolazaina akory ny député sy ny sénateur momba ny priorisation ny fandaniana ny vola eto Madagasikara. Iverenantsika kely mahakasika an'ireo antoko politika maherin'ny telopolo moa zany raha ny fijerinao manokana mety ho tonga hatraiza zay fiarahan'izy ireo zay zany manoloana ny fifidianana io? Ie, ny fiarahan'ny antoko politika sy ny société civile na isam'izy aloha ka izy aloha hatramin'izao aloha mbola tsy tena fantatsika moa inona no mety ao anatin'ny volavolan-dalàna isan-karazany fa hatramin'izao aloha sur le principe zany hoe tiana ho fantatra ny ao anatin'ny volavolan-dalàna dia tsy mahagaga raha mitovy hevitra daholo ary mitovy fomba fijery izy rehetra fa mety isy ihany zany ny débat ny herinany amin'ny resaka hoe iza no antoko politika lehibe mavesabesatra sy ireo antoko politika kely zany mety tsy mitovy ny intérêt zany rehefa ametraka fepetra ianao ohatra momba ny financement des partis na momba ny financement ny campagne électorale le parti lehibe reto zao ohatra mety tsy anaiky hoe asiana
hoe tsy mihoatra ny 20 millions ariary ny laninao amin'ny fifitianana ka mety hanomboka amin'izay zany dia tsy hitovy fomba fijery intsony ny antoko politika rehetra fa izy ity zany ilavana dialogue ihany zany tsy maintsy jerevana ihany ny intérêt ny antoko kelikely mety hoe antoko régional mety olona tsy milatsaka raha tsy hoe be ny tanàna na ohatrany hoe élection any amin'ny collectivité territoriale teo chef de région izy ohatra na ohatran'izany fa mbola tsy mieritreritra ny latsaka ho filoham-pirenena na député donc mila jerena ihany ao anatin'ilay lalàna hoe inona no metimety encouragena n'le antoko kely mba ho lasa antoko lehibe fa en même temps zany tsy dia tena mety le hoe be antoko kely be dia be dia tsy hita zay tena ataony tokony isy fepetra ihany amin'ny hoe mba asiana rigueur zany mba ho professionnel ny antoko politika fa tsy opportuniste fotsiny rehefa misy fifidianana. Ny mahakasika ny hoavin'ilay fitsapaka-hevi-baoaka satria anisan'ny resahana tao anatin'ny filan-kevitry minisitra ihany koa moa no mahakasika an'izy iny ahoana no fijerinao azy akoatr'izay ihany koa nefa tokony nisy fifidiana-paritra sy fifidianana ny anivon'ny faritany ihany koa nefa tamin'ity toam-piasany filoham-pireneny ity iny ve zany dia lasa nijanona fotsiny amin'izao? Ie dia lasa nijanona fotsiny amin'izao zany ny fifidianana tany amin'ny collectivité territoriale décentralisée reny ary anisan'ny zavatra manahirana izy io satria tamin'ny 2014 zany ny maire no voafidy dia efa taonany azy ny mandany 2019 zany dia efa lany ka tsy mety tsony zany raha amin'ny 2018 ny be ny tanàna vao andeha hifidy ny chef de région dia tsy mety tsony raha amin'ny 2018 ny be ny tanàna sy ny chef de région vao hifidy ny chef de province ka aleo ajanona iandry ny fifidianana be ny tanàna vaovao amin'ny 2019 faharoa manarak'izay moa momba n'ilay référendum izy io aloha tena tsy fantatra mihitsy tsy fantatro androany raha ho atao izy io sa tsy ho atao raha ny fijeriko manokana fotsiny zany dia ohatrany efa tara zany raha izao vao ho ampidirina amin'ny parlemanta satria ampatsahionantsika moa zany fa tsy maintsy manaiky ny sénat sy ny assemblée nationale vao mandehantsika manao référendum efa lasa lavitra ity ny session parlementaire 2017 ka mety amin'ny herintaona indray no hitantsika eo. Ny zavatra hiko fotsiny zany dia ao anatin'ireo loi organique izay vao nolaniana tao anatin'ny conseil des ministres tamin'ny sabotsy teo zany izay mbola tsy hitantsika rehetra. Ny atahorako fotsiny zany dia ilaza ry zareo hoe le zavatra natao lany tao anatin'ireo loi organique ireo dia tsy compatible amin'ny constitution ka mila manova ihany tsika na dia zany raha mety misy tetika ohatran'izany fa ho hitantsika eo zany rehetra zany rehefa mba ho avoakan'zareo amin'izay ireo lalàna ireo. Ny mahakasika an'ilay fifandraisantsika amin'ny fianakaviam-be raisam-pirenena moa zany nisy ilay fekevitra navoakan'ny parlemanta européenne teo ihany koa ny anivondrona afrikana hono tsy midika fitsabatsabana amin'ny raha tokantranontsika ve reny faneho-kevitra nataon'izy ireo reny? Ka io moa araka ny fantatritsika moa indrindra fa ny Union européenne zany dia mamatsy vola-petsaka izy eto Madagasikara ary ny ovoly io tsy avy amin'izy akory fa avy any amin'ny olona izay mpandoha hetra any Europa any ka manana responsabilité izy na ny parlement na ny commission any amin'ny vahoaka européenne zany hoe namatsy vola izy nefany tonga dia nikorotana be ny tetina mbola nisy ny crise na zavatra ohatran'izany nefa nisy tsy niteny ka ohatran'ny ankaterena ohatran'ny voatery ihany zareo ny manambara n'izay heviny tsika moa indraindray susceptible loatra angambany amin'ny zavatra voalazany fanambarana moa reny raisina amin'izay mety hitiavantsika azy fa raha ny fijeriko azy aloha dia mety toro-hevitra ihany reny karazana sozin-kevitra anatsarana ny zava-misy fa tsy hoe akory hidirana anaovana ingérence eto amin'ny tanindrazana. Inona zany zao midinkana manaraka raha miainga amin'ireo rehetrarehetra ireo raha Matosaondra Rabe Nareo? Ka miandry antsika hoe ampidirina ao anatin'ny parlemanta ny
lalàna momba fividianana misy anankitelo izy ireo ary loi organique daholo moa izy ireny. Ny loi organique manana misy fepetra manokana momba azy hoe tsy afaka tonga dia lanina fa tsy maintsy miandry 10 andro ao anatin'ny 1920 lalam-panorenana ilay izy. Lalàna fehizoro moa zany ny loi organique zany a, misy majorité spéciale izy ireny, tsy maintsy ny atsasaky ny député ny atsasaky ny sénateur no mandany azy, zany hoe zany 70 ny député ary ny atsasaky ny 30 ny sénateur no tsy maintsy mandany an'io lalàna io. Ary amin'ilay izy hoe lalàna fehizoro zany a dia tsy maintsy misy 10 andro hieritreretana tsara ny ao anatin'io lalàna fehizoro io. Ary satria moa tsika izao efa 29 novembre dia tena hoe efa kely sisa dia lany ny fotoana iasan'ny Assemblée nationale sy ny Sénat, ka mety any amin'ny 12-13 décembre any vao lany ireo lalàna ireo. Dia rehefa lany izy ireo dia hiandry promulgation tsika, hiandry publication ary hitantsika amin'ny herintaona indray zany ny toy ny tantara. Manoloana an'ireo rehetrarehetra io zany a, inona nataonareo anivon'ny fiarahamonim-pirenena zany? Zahay moa zany dia miomana satria efa nanambara ny heviny daholo moa ny rehetra mikasika an'io fitsapakevim-bahoaka io na mikasika an'ireo lalàna mifehy fividianan'ireo efa voalaza daholo izay azo ambaraina, efa natao daholo ny asa izay afaka natao, fa araky ny voalaza moa zany dia ny gouvernemanta sy ny parlemanta zany izy zany no mitondra ny baolina zao. Dia izay tapa-kevitra eo zany dia ho hitantsika ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny antoko politika hoe inona indray ny manaraka raha ohatra ka tena hisy ny fitsapakevim-bahoaka dia angamba hiomana ny anome ny fomba fijerinay izay hoe ekena sa tsy ekena ilay fitsapakevim-bahoaka hoentina amin'ny fomba demokratika hatrany izy io zany. Izy io dia resaka hoe fifanakaloza-kevitra, resaka hoe transparence, resaka hoe fanazavana, nareo mediamo no mampily ny information, zany rehetra zany dia ao anatin'ny demokrasia ka hitohy amin'izay fomba demokratika izay ny fandraisanay anjara amin'ny fiainam-pirenena. Isaorananao ny vahiny teto amin'ny fandarana ambarao Ramatoa Saondra Rabenareo. Saotranareo. Mametraka ny mandrapitafa amin'ny fotoanantsika manaraka andray ary tompoko lahy sy tompoko vavy.